Ampitsikina indray tompoko lahy sy tompoko vavy ny anolorana ny Arahaba amin'ity Sabotsy faraka 12 volana Aogositra taona 2024 ity. Tonga eto amin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao ianao amin'izao fotoana izao ka asaina panajana hanaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Ny pejy politika no isataratsika ny vaovao amin'izao alina izao. Ny tondram-bavaka ny firenena sy ny fifidianana izay ho tanterahana eto amin'ny firenena amin'ity taona 2024 ity. Ny fiangonana apokalipsy androany tetsy Atsonjombe moa no nanatanterahanizy ireo izany. Tamin'izany indrindra no nilazany kandida Pasteur Mayola izay efa nandrotsaka ny taratasy filatsaham-kofidiny teny anivo ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana tamin'ity herinandro ity fa latsaka katerena ny firenena ary efa tonga any amin'ny isa tokantrano ny fahantrana sy ny tsy fandriampahalemana. Ny andinindinizay. No tanterahany maraina io ny etsika lehibe izay notanterahany Pasteur Mayola tetsy amin'ny Coliseum tonga marobe ireo mpombazy satria dia feno hipoka ny kianjana Atsonjombe nadritry ny tafan'ny fanaovany tampanao gazety no nilazany fa ilaina tokoa ny fanorenana ifotony ny firenena. Ny vavahana zany dia mba isiany filaminana ny fifidianana satria raha tsy milamina ny fifidianana dia ny firenetsika ihany no mbola hopotika eto na inona ho ataotsika ary izay mihitsy nefa ny fanapakevitra andraisina hoe tsy maintsy hanao an'ity fanorenana ifotony ity fa izay nilatsaka rehetrarehetra na izay mpitondra ankehitriny dia mbola tsy manana hevitra ny roso amin'izany ka aleo raha ny hevitra anay manokana raha andeha ihany ny fifidianana dia aleo miroso amin'ny fifidianana ka rehefa azonao ny fahefana eo amin'izay ianao no manao ny fanorenana ifotony amin'ny fanovana izay atao rehetrarehetra zany. Izay zany ny antony ny dirana an-tsehatra mihitsy ho an'izay antoko mieritreritra hoe fanorenana ifotony aloha no atao zay vao manao fifidianana zay tsy manohatra an'izany raha ohatra ka vita alohan'ny fifidianana izany. Laza ihany koa ny tena ny fa anisan'ny mampahatra ny malagasy ny fitrandrahana tsy ara-drary ny atao amin'ny harem-pirenena ka olombitsy no mitavan'izany. Ny fiaraha-miasa amin'ny firenena vahiny zany amin'ny manosy antsika dia tsy afaka inonona rehereto tsika fa hiara-asa amin'ny firenena rehetrarehetra tsika zay manaiky hifanaraka amintsika fa zarana mitovy ny fitrandrahana ny harem-pirenena malagasy zany hoe win-win na gagnant-gagnant zany no ilazana azy ka zay firenena vahiny rehetrarehetra hifanaraka amintsika amin'io dia sokatra ny varavarana fa zay tsy anaiky an'izay zara mitovy izay dia ialana tsiny fa dia mety ho jerevana ny anafoanana zay fifanarahana rehetrarehetra zay efa nataony teo aloha ka tsy anaiky izay zara mitovy izay fa zay anaiky an'izay zany dia avozony indray ny fifanarahana zay efa natao hatramin'izay fa izara mitovy ny fizarana ny harem-pirenenantsika eto firenena vahiny mba azo tombony itsika koa mba azo tombony satria tsy mbola manana fitaovana hitrandrahana an'ireo harem-pirenentsika ireo itsika. Io maraina io koa no nitsofa ny fiangonana apokalipsy sy ireo mpitandrina marobe avy amin'ny fiangonana maro ny Pasteur Mayola taoriana metrahany antota taratasy mahakasika ny fandraisana anjara amin'ny fifidianana amin'ny 7 novambra ho avy izao. Ity fotoana ity koa no nanakatonana ny fankalazana ny 20 taona ny onjam-peon'izy ireo manerana ny osy.